Alakamisy efapolo ny volana novambra taona 2024 faltafahoana aminao indray ny tena tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao mpanajana anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Vavao ny fampandrosoana avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-bavao tafiditra tao anatin'ireo mpifaninana dimy voalohany namiratra nandritra ny fifaninanana fananganana tetikasa makasika ny fanadiovana sy ny fanodinana fako ny commune nampita tafika betsaka ny tombony azo avy amin'izany indrindra ho an'ny mponina izay misitraka ny vokatry ny tetikasa. Raha vorazafy-mainina Setoky Ramallah no manao ny fanadihadiana. Commune Valombroopola ao anatin'ny distrika misy telo eto Antananarivo no nandray anjara tamina fifaninanana tetikasa madinika na micro-projet no karakarany AFD na Agence Française pour le Développement. Ho an'ireo commune sangany, lela vola vadika tetikasa mitety-bidy 7 tapitrisa ariary no loka. Marina fa tetikasa miompana amin'ny fanodinana fako sy resaka fanadiovana noho ny faninanana. Toerana roa misy ny tompoko eto amin'ny commune Pitatafika. Ny anankiray izay pitan'ny gendarmerie, ny anankiray indray eny amin'ny Fokotany Ambohimpamonjy, eny misy ny karerana Pitatafika. Io zany le vaovao io. Efa manomboka mihodina ilay satria efa manomboka mamoaka vokatra tsikelikely amin'ilay zezika compost izay amidy 200 ariary ny kilao. Dia misy fako moa zany ny triena hoe alefany dia misy ny tsy alefany, izany hoe resaka compostage, zezika compost zany no tena enjehana ary amin'ilay centre de triage. Ao anatin'ny ataontsika hoe herintaona ina tonga dia ho feno centre io dia efa nifampiresahana tamin'ny zareo mpamatsy volany hoe mangataka ny hanitarana azy satria mbola misy ny toerana, misy tendrombohitra ahetry zay dia mbola mety mahazo indroa avo eny amin'ilay surface misy amin'izao fotoan'izao zany Tombo lehibe ho an'ny vahoaka nazahoana nanangana tetikasa. Ankoatra ny tamberina ndraikitra avy amin'ny commune, misy fiovana toe-tsaina ihany koa anisam-batan'olona miaraka amin'izay. Ny tanàna aloha zany mba madio kokoa. Zay ny tena anisan'ny tombony ary tsy misy ny valana aretina. Manomboka voafehy kokoa ny toe-tsain'ny olona satria misy ny tena manao tsinitsinina, manao manary fako any anaty tatatra sy ny mihoatra ny fako any anaty tatatra. Dia efa manomboka misy fitaizana tsikelikely zany. Manomboka resy lahatra ihany koa ilay vahoaka fa miasa ilay commune amin'ilay resaka fanadiovana na tsy tonga lafatra ary ilay izy dia mazoto ihany koa zany amin'ny resaka fandoavana ny etratrano satria ao anatin'ny etratrano misy ny ray alina ariary anodonana n'ireny fangalana fako ireny. Marihana moa zany fa ny commune rehefa maka fako manao collecte moa zany filaza azy fa tsy maka fako any tokantranon'olona fa maka fako eny an-dalana eny amin'ny sisiny eny dia tsy misy vola alohan'ny olona intsony. Ho an'ny mahajangany kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity, olona manodidina ny 200 no esorina tamin'ny trano fonenany tao amin'ny siteka misy mahavoky mahajanga tamin'ity herinandro ity, tsy manan-kilofa na izy ireo amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Nambaran'ireo mponina fa tamin'ny fomba tsy manara-dalàna no nanesorana azy ireo tamin'ny toerana io. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Tokantrano 10 tafo no tsy manan-kilofany amin'ity Fokotany ny mampvoaka avaratra sy teka misy ity. Tahaka hitantsika amin'ny sary zao dia fantsika varavarana avokoa no hita ho an'ireo tafo 10 ireo. Eto no nandrenesana fa misy olona izay milaza fa tompon'ny tany araka ny nambara. Rehefa niezaka nanontany ny mpitandro filaminana sy ny voalitany reto vahoaka ireto dia tsy nahazo valiny mahafapo fa daroka sy teny marary nomena azy ireo. Anisan'le mipetraka eto ramoseko zany le mivangolo le lycée. Ramoseko Clémaina izy dia mba nanazava nanontany hoe aiza le taratasy amoanao anay eto. Dia izy nanontany an'iny amin'izay zany dia izy hoe tsisy idiranao zany na be moa zany le resaka anazy. Dia tonga dia efa nahita an'iny izy tonga dia mivangony amin'izay narondro le ramoseko latsaka tamin'ny tany. Izy latsaka tamin'ny tany iny amin'izay nasinosiny totohondro tely ramoseko dia vaky be mivavany. Afa nanomboka tamin'ny 1985 agny mipetraka teto. Dia tonga zany ny fandrahonana taty afara saiko andro alarobia io ka za ty manko mivarotra tavoahangy agny Moromalandy agny. Nahita ny tragnony fasika aho sy hitako izay tany hialehako. Eny, mahafy tokoa ny zavatra nahazo sy nandalo teto aminay vahoaka sy teka misy. Dia ny tany rehefa mandeha tonga dia mahita ny trano rehetra. Dia ny trano rehefa mandeha tonga dia mahita ny trano rehetra. Dia ny trano rehefa mandeha tonga dia mahita ny trano rehetra. Dia ny trano rehefa mandeha tonga dia mahita ny trano rehetra. Dia ny trano rehefa mandeha tonga dia mahita ny trano rehetra. Dia ny trano rehefa mandeha tonga dia mahita ny trano rehetra. Dia ny trano rehefa mandeha tonga dia mahita ny trano rehetra. Dia ny trano rehefa mandeha tonga dia mahita ny trano rehetra. Dia ny trano rehefa mandeha tonga dia mahita ny trano rehetra. Dia ny trano rehefa mandeha tonga dia mahita ny trano rehetra. Dia ny trano rehefa mandeha tonga dia mahita ny trano rehetra. Dia ny trano rehefa mandeha tonga dia mahita ny trano rehetra. Dia ny trano rehefa mandeha tonga dia mahita ny trano rehetra. Dia ny trano rehefa mandeha tonga dia mahita ny trano rehetra. Dia ny trano rehefa man
Erisetra fandrahonana miafara tamin'ny fanodina trano. Navela misy namanay araka le maina dia daroana, vakra, dia aiza amin'ny fahamarinana amin'izao. Nanomboka tamin'ny taona efatra amby valopolo sy sivanjato sy arivo no efa mipetraka teto reto fokon'olona ireto. Tamin'izay no nisy ny cyclone Kamisy izay nandrava ny titana na ny mahajanga voalohany ity. Ka ny fanjakana tamin'izany nono nametraka azy reto tamin'ity toerana ity ary tsy misy vatam-perana. Afatra fotsiny zany tiako ambarena namana mpanao gazety, aoka mba ny marina ihany, aoka mba ny rariny ihany no anjakanjaka amin'ity firenena malalasika ty, fa sy firenena iombonana izy ty. Ka raha ohatra ka hoe anao hoe didiny besandry zany, anao hoe zay bebe ihany no mahazo toerana, ka zay kelikely miala dia ohatrany mahagagagaga ihany. Sotra tompo. Mena mbanina mena araka izany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy misy intsony ireo hitarainana, anika tafilanitra sy orona sisa no manjo azy ireo ivelan'ny trano izay petrahan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Zao tokoa hoe zany ny hafaran'ny malagasy izay nifidy ny soloham-bahoaka sy ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Izay ny zava-misy any Mahajanga any fa vaovaon'ny fitaterana kosa indray dia tsy manaiky ny ampidiran'ny commune Ivato ny zotra 114 hanao fitaterana ireo coopérative mivondrona ao anatin'ny zotra D. Mazava kosa ny an'ny ben'ny tanàna fa ho fitsonjovana ny pon'ny Ivato no nandraisana io fanapahakevitra io fateran-toerana moa iravo Razafy sy Toky Siramala. Ny mpandeha no tena lasibatra voalohany amin'ny tsy fahaizam-pitatitra mandrindra ny asana no ihany koa tsy manaraka ny boky nandraikitra ka manao izay tiany atao. Asika olana mipetraka izany raha toka coopérative iray monja no mandraikitra ny fitaterana amina toerana iray toy ny eny Ivato. Indrindra fa rehefa amin'ny hariva le firavan'ny mpiasa iny dia milahatra be le etsy ambony etsy, dia rehefa milahatra be le olona dia le tomobile mihodina eto ambany eto indray zany fa le olona milahatra itsy raha iny dia le olona voafaty indray indraisiny zareo. Tenenina le pointeur ny tenen'ny olona teo tamin'ny maty hoe izy zareo izy be loha be fa tsy afaka miteny anazy fa anganareo mateny andreo satria nisy olona hoe antso gendarme, nisy olona be da be mihitsy teo hoe antso gendarme satria efa ela be zany lahatra teo dia tsisy nandray mihitsy. Fa mihodina eto izy dia tenenina dia sady tsy manomboka kariny eo fa to dia mandeha. Marobe moa ny fitarainana mahakasika ireo zotra de mitsipika mena miala eny Valsakosy hatrany Ivato. Tsy nanaiky hatrany ny sasy fepetra ho an'ny fandikan-dalàna samihafa izy ireo. Raha mikasika piditra ny zotra 114 makany Ivato kosa nefa ny commune, toy izao nambarany lehibe na coopérative ao anatin'izay zotra de izay. Ligne D misy 500 voitures, 250 miasa par jour. Izany hoe tena voatatitra, tena tokony vita ny asa manontolo dia iny moa fanapakevitra ny ben'ny tanàna iny na eno an'izay hoe ohatr'izay le izy avy amin'ny commune hoe zany hoe anazy moa iny raha ny tena izy lalàna misy atao amin'ny fitaterana dia misy ny hoe suburbaine, misy ny hoe urbaine. Io nefa ny suburbaine hiditra ty anatin'ny urbaine, raha ny lalàna aloha zany tsy tokony isy zany. Etsy ankilany nanamafy ny ben'ny tanàna ny Ivato fa fitsinjovana ireo mponina izay mijaly amin'ny fitsiky ny fiara fitateram-bahoaka zotra D no andraisana fepetra. Ay fantatra zareo ihany fa misy lalàna n'izany, ko maninona tsy ampiarina ny lalàna ao anatin'ny cahier de charge zany ny hoe miditra amin'izao dia mirava amin'izao tsy tokony atao mampiodina an-dalana. Ay fantatrareo zany, ko maninona no ampijaliana ny vahoaka ny Ivato, aoka tsy fampifilafila mihitsy fa ny vahoakanay ato anatin'ity commune ity tsy tokony atao an'izany. Fantatrareo daholo ny andinin-dalàna maro samihafa hoe zao ny lalàna, zao ny lalàna, zao ny lalàna, dia atzao le lalàna tsotra be zay. Fa maninona rehefa misy hoe hifaninana aminareo dia ainareo mitsipona ny karazan-dalàna maro samihafa. Tadidio fa mijaly ny vahoaka ny Ivato amin'ny fampijaliana fiodinana an-dalana tsy tonga hatramin'ny farany efa nisy ny fampiresantsika lava dia lava kanefa mbola ataonareo ihany. Ny saran-dalana nefa efa 100 sy valonjato nanaovanareo azy dia mbola ampijalianareo amin'ny fanarinan-dalana ihany ny vahoaka ny Ivato. Entitra izay mpitantana ny commune Ivato ampy izay ny fampijaliana ny vahoaka fa tsy maintsy entitra izay amin'ny fampanajana ny lalàna araka ny tanisanareo azy dia ho raisinay izay andraikitra izay. Tsy Ivato ihany nefa no tokony andraisana fepetra toy izany. Anisany mampitaraina ny mpanjifa izao ny zotra 133 miazo any Itosy sy ny zotra 138 miazo any Anosipatrana. Marina fa saika tsy misy zotra mifaninana amin'ireo ka lasa mampifilafila mpanjifa no tsy mahanaja boky nandraikitra ihany koa.
fa notanteraina androany ny fizarana fitaovana entina ikojakojana ny lalankely ao amin'ny commune Kadimanga district Anatsimon-drano fa fitaovana izay azo avy amin'ny mpiara-mombon'antoky ny commune Jessica Miray Mathieu Prince. Fokontaniaina no mandrafitra ny commune ambanivohitra Kadimanga misy ponina 7 sy iray alina. Tsy misy afa-tsy ny fampidiran-ketra ny fiaraha-miasa tamin'ny mpiara-mombon'antoka ihany no ahafahana mampandroso ny tanàna. Fampidiran-ketra izay niaina be anefa no ny fahasairana ny ponina. Tsy mbola nisy afa-tsy 5 isanjato tamin'ny ity taona ity. Ny commune nge tsy mahavita ninina zany aloha raha ny vola ampidiran'ny commune fa tsy maintsy miezaka zany ianao mitady an'ireo mpamatsy vola maro isan-karazany ka eto dia manararoatra manokana zao misaotra ny AFD sy ny Union Européenne satria dia fa matsimbola mivantana avy any amin'izy ireo zany na tatiraka ny projet lalankely ka dia tena isorana azy ireo zany tena sahirana ny olona ary raha ny tany fampidiran-ketra eto anivon'ny commune Kadimanga manokana dia tena mbola ambany dia ambany izy io ary io foana matetika moa no anentanana hoe aleotsika mezaka manao ny adiditsika amin'ilay fandoavan-ketra. Lalankely 13 no efa vita teto amin'ny commune Kadimanga niarana ny asa tamin'ny vondrona Europeanina. Androany kosa no natolotra ny fitaovana entina ikojakojana ny lalana avy amin'ny fikambanana Great. Fanohizana ny fikojakojana ny lalankely satria vita ny lalankely dia tsy navela fotsiny teo fa hoe raha ny commune ne tsy ahita mihitsy ary tsy anana vola entina ikarakarana sy anadiovana an'io isan'andro dia nisy moa ny mpiara-mombon'antoka no ONG Great ny tena namatsy vola mivantana indray ny amin'izy io izay miaraka amin'ny AFD ihany moa. Nijoro tamin'ity androany ity ihany koa ny rafitra mpanadio ato amin'ny commune Kadimanga dia ny RF2 izany. Pejy ny politika sy ny raharam-pirenena kosa indray tsy misy ilana ity fitondrana intsony hiverina eo amin'ny fitondrana ny firenena ho ny ponina avy any loatra nampita izany tamin'ny fandarana miara-manonjy izy ireo tamin'ity androany ity amafy ny fahoriana iainan'ny malagasy raha mbola izao no mitohy akoatra izay voaresaka tao anatin'ny fandarana ihany koa ny fomba mamoetra ataon'ny seni amin'ny fanatanteraina ny fanavozana ny lisy-pifidianana ando miaratiana sy tahirinena. Abibina tsy roa amantandry, trangan-javatra tsy mbola nisy teto amin'ny firenena. Mipoitra avokoa tamin'ity fitondrana ity. Tsy nitraka mihitsy ny fari-pianatra malagasy, fa nitotongana hatrany ny vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fiomanana hitondra firenena. Mampiteny moana ny fantrana, ny tsy fandriampahalemana miseho amin'ny endriny maro, toy ny fanolanana, famonoan'olona amin'ny fomba mahatsiravina, fakanakeriny, asan-dahaly miaro fanimbana fananana, fangalarana taovan'olona sy ny maro hafa. Ny sehatra rehetra tsy misy mandeha amin'ny laoniny, indrindra ny momba ireo tantsaha ny ambanivohitra izay tsy misy mpijery raha ny tatitra natao ny solombavam-bahoaka Rabekijana avy any amin'ny faritra laotra. Foto-dravitra asa efa tamin'ny andro ny filoha Marc Ravalomanana ihany mbola ampiasainy ny tantsaha amin'izao fotoana izao. Ity fitondrana ity tsy misy azo antenaina ny amin'ny intsony. Lesotofoka ny ponina ka nilaza mihitsy fa tsy mila izao fitondrana izao iveriny eo amin'ny fitondrana. Inona moa fampandrosoana hita amin'izao fotoana izao? Na ny fikarakarana fambolena sy ny fiompiana tsisy fampandrosoana hita amin'izany. Ny resaka foto-drafitr'asa rehetra tsisy resaka fampandrosoana zany. Ka dia tonga any amin'ilay fitenenana any aminay. Any aminay, any amin'ny distriktina Parafaravola sy any amin'ny distriktina Batondrazaka ny resaka dia hoe milan'ny Andry Rajoelina tsy mipetraka eo tsony amin'ny 2023. Tsy mila ny Andry Rajoelina iseho président Andry Rajoelina hipetraka eo zany tsony ny olona any. Fa mila ary matsiaro ny zava-nisy tamin'ny andron'ny président Ravalomanana Nataolo ny vahoaka anivon'ny faritra loatra Mongora indrindra amin'ny distriktina Parafaravola. Fa dia tena mijaly ny vahoaka ny hoavy ny fambolena sy ny fiompiana, manahoana ny vidina zezika, manahoana ny vidina masomboly, manahoana ny gazoala, ny karamanasa amin'ny fambolena sy ny fiompiana nefa ny vidin'le vary aveo tsy arakaraky ny tsisy fanampiana mihitsy zany le mpamboly tsisy fanampiana mihitsy mandeha gona fotsiny samby demerta. Samby midemerta anareo institution financière zay mamatsy volan'ireo tantsaha reo ary lasa misalasala be ny antony dia tena tsisy fanampiana avy any fitondram-panjakana mihitsy ireo tantsaha reo.
niteraka Elisabeta eto amin'ny firenena ary mbola nitondran'ny solombavam-bahoaka mamirabenirina ny heviny ny mahakasika ny fifanarana nataon'ny senisy ny vovona ny mpandrara amin'ny fanisana mpiasa eny anivon'ny orinasa nahitsy ny solombavam-bahoaka ny laza fa mametraka iay izany ary tarafana sady ny kilalao maloto mety iseho jereo fotsiny oa aiza ny limitrofe manasaraka mifaritra itasy sy ny faritra analamanga manodidididina ny vontovorona sy ambato mirahavavy iny ambato mirahavavy efa itasy vontovorona sy alaka misy ny feno arivo iny aty analamanga raha ataontsika hoe misy orinasa anankiray ingeza be atya alaka misy ny feno arivo tena mino fa tsy vitsy amin'ny mpiasa ao a no avy any ambato mirahavavy faritra mihitsy zany miova amin'io tena nova zavatra be tsy resaka distrika tsy resaka fokotany tsy resaka commune fa faritra mihitsy fa ahoana no inoko fa raha any amin'ny toeram-piasany le olona avy any ambato mirahavavy no misoratra anarana de ho tena tafiditra somatsara mihitsy any amin'ny fokotany sy ny bureau-pifidianana isy azy any amin'ny faritra itasy zay misy azy aviriko tsy fanenjehana taremarika tsy fanenjehana isa mpifidy hiakatra amina isa anankiray eritreretina no atao rehefa manao refonty fa fanavaozana ny lisy-pifidianana rehetra mba hahafahandreo zay mananjo rehetrarehetra ifidy ho tafiditra ao ary rehefa tafiditra ao tafiditra any amin'ny tena tokony ho izy any amin'izay tokony hidirany any amin'ny bureau-pifidianana sahaza azy any amin'ny fokotany misy azy any amin'ny faritra misy azy fa atreto de mahita hoe mitady irona makany amin'ny fanaovana bontolo hanenjika taremarika hanenjika isa mpifidy no ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ankoatra ireo lafin-javatra maro no voaresaka tao anaty ny fandarana miara-manonjy androany toy ny fianakitsika fonana ny tsy fahaiza mitantana ka miteraka fikorotanana eto amin'ny tanànana ny Tananarivo ny any amin'ny faritra mangony fotsiny tao ihany koa ny firesahana momba ny fiainan'ny malagasy amin'ny ankapobeny pejy ny fahasalamana kosa indray tsy ampy ny fanabeazana momba ny zo sy ny fahasalamana ara-pahananana antony mampirongatra ireo karazana trangana mamoetra eny anivon'ny fiarahamonina eny manana ndraikitra goavana amin'izany ny rehetra miainga eo anivon'ny tokantrano hatreny amin'ny fitondram-panjakana Andomiaratina sy Tokisiramalina enatra tsy fampiny fifampiresahana tahotra lesiko goavan'ireo mampitombo ny elanelana misy eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka makasika ny fanabeazana momba ny zo sy ny fahasalamana ara-pananahana tsy voaresaka matetika ihany koa izany noho ny tsy fahaizana sy ny tsy fahafantarana tsotra izao manga ny firoborobony teknôlôjia sy ny rotoroto andavanandro ka tsy sy ny fotoany fanakalozany eo amin'ny rotonta tsy mahagaga noho izany raha misy ireo tranga mamoetra maro ny anivon'ny fiarahamonina hoy ny ray aman-dreny eo ny fitondrana voka loloatra ny erisetra ao an-tokantrano ny fanolanana sy ny maro hafa miainga amin'ny fanabeazana na izany ara-pinoana na ara-panabeazana no ahafana misoroka izany manana didy ihany koa ny fitondram-panjakana hoy ny fanazavana tsy atao ny fampiresahana ray aman-dreny sy ny zanaka rehefa tonga amin'ny fotoana fahalehibeazana ankizy tonga saina azy satria rehefa tara zay zavatra zay dia lasa miova ny fiainana eo amin'ny fanandrakan-dramana ny firaisana ranofo zany fa amin'izao moa ny ankizy efa manaraka an'le fivoarana araka ny iny izy le zava-misy amin'ny tovam-piserasera reny dia efa manantra ny azo ny zavikeliko voadimy taona dia efa malala zavatra be da be ambarama ary ireo fikambanana miantsihatra momba ny fahasalamana sy zo ara-pananahana eto amintsika mijoro ara-dalàna ihany koa ny tambazotra SDSR na ny réseau de santé et droits sexuels et reproductifs izay ivondronana mpikambana mahery ny telopolo fiarahamonim-pirenena miasa momba ny fahasalamana ara-pananahana io nametraka tanjona lehibe izy ireo dia ny ampiroboroboana ny asan'ny mpiantsehatra fa namorana ny fanatanterana ny asa sy ny fampiaran'izany dingana goavana efa nataon'izy ireo ny fampidirana mitokana ho taranja ny fahasalamana ara-pananahana eny anivon'ny sekolim-panjakana ary miatra amin'izao fotoana izao toy ny any amin'ny lycée atrikasa zany zay amindronana ireo le mpisehatra amin'ny resaka zo sy fahasalamana ara-pananahana zany maro zany ireo le mpiatsehatra zany amin'ny lafiny maromaro dia izay no hodinina zany hoe inona zany no anatsarana zany reny le resaka ohatrany na le tsy azo atao araka ny foko mety hoe ara-pivavahana koa ihany koa zany mety eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka zany izay no hoe tsokefitra zany hosotomina amin'ny alalan'ity conférence SDSRT ny fampahafantarana an'le
tokony ho izy zany amin'le zay concerné amin'le zany na ny ankizy io na ny ray aman-dreny zany a dia mba hoe tokony ahafandry zareo zany a malala hoe inona le zavatra zany ary malala ve zany hoe inona ny tokony atao. Nisy ny atrikasa famelabelan-kevitra no tanterany tambazotra SDSR miaraka tamin'ireo mpiantsehatra maro teny Antaninarenina. Nakana ny hevitry ny rehetra sy ny fanatsarana momba n'izy io sy ny fahasalamana ara-pananahana. Isy ny tsokevitra hivoaka ao aorian'izay ahafana mandrafitra ny tena asa ho atao sy ho ampiarina mba tsy hijalona ho resaka ambony latabatra fotsiny andry. Vaovao ny toetry ny andro raha ny vinavinany avy ao anivony ny sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro na ny mety ao Madagasikara dia vinavinaina ao anatin'ny volana janoary hatramin'ny martsa no idiran'ny rivo-doza eto amintsika ho an'ity taona 2024 2024 ity raha ny fampahafantarana hatrany dia manodidina ny 4 ny rivo-doza mety anakaika ny Madagasikara ka ny roa amin'ireo no tafiditra an-tanety heverina ho samoro-dranomasina mety idirany avokoa na ny eo amin'ny alakan-dranon'ny Mozambika na ny ranomasomben'ny Indiana entanina sady aden'izao araka izany isika rehetra iomana mba tsy hotapohan'ny loza. Fa mitohy hatramin'ny androany ny fitokonana nataon'ireo havakatera inanivon'ny Office du Bac teo amin'ny Esplanade Akatso no nivondrona izy ireo tamin'ity androany ity mitaky hatrany ny karama efa bolana tsy voalohany fanjakana. Jessica Miray sy Mathieu Prince. Efa ny talata teo nanao fitokonana ireto mpiasa ao amin'ny Office du Bac ireto. Ireto mpiasa ireto moa no miandraikitra ny fandraisana ny atota-taratasy mpiadana amin'ny baccalauréat hatramin'ny famoahana ny relevé de notes. Vakataitra na ihany koa mpiasa tsiraikitra izy reto manodidina 730 tany amboalohany. Mandritra ny 10 volana ny fifanarahana efa bolana izay nefa izy ireo tsy nandraika rano. Mifanilika ny université sy ny ministera ny fampianarana ambony. Ny tena olana anay zany dia ny tsy fifankazahoana eo amin'ny ny tsy fahazahoana an'ilay karama aloha zany satria ilay karama tena takinay dia ny valiteny izay azonay zany zay zany tena olana ao anay hatreto satria valiteny azonay zany raha nakaty amin'ny président d'université zay zany ny fomba fifampiresahana zany dia hoe miandry subvention izy ny karamanareo vao aloha nefa ny ministre dia nanambara mihitsy maly sy fakomaly fa hoe tsisy idiran'ny ministera ny fandoavana ny karamanay. Zany hoe eo zany manjavozavo aminay zany hoe iza marina zany ny tena iantoka andohan'le karamanay izay zany. Raha 730 izy ireo tany amboalohany ahena trano ny isany taoriany esika fitakiana karama. Na hena 80 aloha dia na hena ho 10 indray ary tsy misy afa-tsy 5 sisa amin'izao. Saingy milaza ny mitratrano moa ireto mpiasa ireto. Izahay aloha tsy hipetra-potsiny fa iamafy ihany le fitakiana ataonay ary tena vao may amafy ary izay no tenenay amin'ny herinandro zay dia anao hetsika somary mafimafy kokoa zany satria efa natononay daholo ny atana tohatra maro be dia be dia nefa moa hatreto mbola tsy hita mazava fa izay fandrirariran zay tena betsaka dia ngambany amin'ny herinandro zany hitanay hoe tena ahoana zany ny ampiakarana ny degré le fitakianay zany satria tsy anaiky tsony kosa efa heriponay sanatria ve hoe vita ny ilainanay ve zany dia ho avela amin'izao zahay nefa ny fiainana raha malala vidim-piainana miakatra. Tapidalakalemo ireto mpiasa ireto satria dia mifanilika avokoa ny tompon'andraikitra izay antonon'izy ireo. Ny fifanarahana ny fanaovan'izy ireo tamin'ny université anefa dia tsy mifarana raha tsy ny 20 ny volana novambra izao. Misaona ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy hanody mandry ny maraina teo Iarnjatovo Rakotondramanana nafantatry ny rehetra amin'ny solona anarana hoe Ralay atao amin'ny horonan-tsary Malokila sy Adisanina no nampisangadina azy teo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika. Teo amin'ny 25 taonany izy noho izao hanindosy ny fahafatesana izao tetsy amin'ny hôpitaly iray etsy Ankadifotsy. Ankoatra ny mampilalao kalaza azy eo amin'ny sarimihetsika dia efa solomam-bahoaka ihany koa ny tenany ary efa nanentana tamin'ny onjam-peo tao amin'ny faritry Boeny ihany koa. Isan'ny tanany toerany mafoloan'ny komision'ny serasera sy ny ligiparitra ny basketball Boeny ihany koa Ralay raha tsy ahivina dia efa herinandro maromaro izy no nanaraka fitsaboana noho ny aretina nahazo azy ka izao tsy tana izao ny ainy izahay eto amin'ny MBS moa dia mirary fionana feno ho an'ny fianakaviany sy ny akaiky azy rehetra.
fa tonga nametraka taratasy fanairana teny amin'ny parquet national financier any Frantsa sy teny anivon'ny PAC na ny pôle anticorruption na ihany koa ny fitsarana miady amin'ny kolokolo teny 67 hektara ny fikambanana maneran-tany Transparency International mangataka ny anokafana fanadihadiana makasika ny aiai kolokolo eo amin'ny sehatry ny Litsi. Jessica Miray, Mathieu Prince. Miapotika tanteraka ny sehatry ny fanondranana Litsi eto amintsika. Anjaka ny fandikan-dalàna maro, kolikoly, fifanarahana tsy ara-draniny, fandosiran-ketra ary famitsim-bola. Nandritra ny 10 taona izay no nogezain'ny vondron'olombitsy ity sehatra ity. Olombitsy tsirefesy mandidy, akaiky mpanao politika. Fantatra ihany koa fa nanomboka ny taona 2014 no nomeny fanjakana fikambanana tsy miankina ny fandranana Litsi teto amintsika. Ny GEL na ny groupement des exportateurs de Litsi. Ity fikambanana ity no feno sehatra ny fanondranana. Fikambanana izay tsy nanao antso ampahibe maso, izay te hiditra ao amin'ny akory. Tao anatin'izay 10 taona izay, orinasa frantsay roa no nomeny GEL fahefana manokana anondrana Litsi. Natsangana ity GEL ity ihany koa ny mpanelanelana arabaso eo aminy sy ilay orinasa frantsay, dia ny LTC izany, de Litsi Trading Company, LTD. Orinasa Maurice, izay hita ao anatin'ny lisitra ny firenena mampiaya amin'ny resaka hetra. Misy firenena maromaro zany voasaringotra ao anatin'le izy, dia tafiditra ao anatin'le lazaina ny teny frantsay corruption transnationale, izay le aya nananay zany, satria eo zany Madagasikara, eo Frantsa, eo koa ny Nosy Maurice, izay ipetrahan'ilay orinasa hoe LTC, dia zany zavatra zany koa mila edivana io corruption transnationale io. Ny tanjona ao anatin'izao hetsika atao izao dia mba anatsarana ny fandrindrana na gouvernance an'io filière Litsi eto amintsika io zany, mba tena ny malagasy tokoa no hisitraka ny vokatra azo amin'ilay izy. Mpandraraha amin'ny sehatry ny Litsi ireny no ametraka fitarainana teny amin'ny Transparency International. Izy ireo ihany koa izay efa nanao fitarainana tamin'ny ambaratonga mpahefana maro, saingy tsy nisy akony. Dia nisy adisisika natao tamin'ireo tompon'andraikitra samihafa hoe tokony misy fangarahana apetraka ao anatin'ilay tontolon'ny famarotana Litsi eto Madagasikara. Tsy tokony hogejain'olombitsy ilay izy satria tokony hisitraka an'ilay tombotsoa daholo ny olona manarivony, ny fianakaviana manarivony ny antsehatra ao anatin'io resaka Litsi io. Dia misy tolo-kevitra maromaro efa natao tao anatin'izay zany, fa ny zavatra hita dia mbola tsy nisy fiovana ihany ilay zava-misy. Dia izao zavatra izao zany ny ataoko hoe dingana anankiray mety hoe fara tapony afaka ataonay ngambany, satria efa nanao fikarohana izay, efa nanao adisisika izay, efa nanao fanairana izay, tsy misy mandeha ilay izy dia faran'izay manatona ny fitsarana zany sy ny tompon'andraikitra mahefa ao anatin'ilay izy hoe tsara raha faizina ny olona mangeja an'io secteur Litsi io. Noho ity figejana ity, miapotika hatramin'ny entana ondrany Madagasikara ny ivelany. Nogejaina tsy azo alefa fiaramanidina ihany koa mantsy ny Litsi eto amintsika efa tsy maintsy samby ihany. Noho ireo antondreo indrindra no nahatonga ny Transparency International nametraka fanairana etety amin'ny PAC mba hanokafana fanadihadiana. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray niondrika teo anatrehany Senegal mpampiatrano ny kanina 2024 amin'ny taranja handball sokajy vehivavy senior ny ekipa pirenena akio nandritra ny lalao voalohany fanokafana omaly isa mavesatra 707 no nisarahana na dia naneho ny fahaiza-manony aza isika malagasy niondrika tamin'isa 2024 no 9 ihany koa ny ekipa pirenen'ny Côte d'Ivoire rehefa nifanitsana tamin'ny Cameroun izay samby ao anatin'ny vondrana C avokoa rapitso ihany dia ifanandrana amin'ny Cameroun ao anatin'ny lalao faharoa isika malagasy tsy aivina fa ny Dakar Senegal no anantanterahina ny kanina 2024 eo amin'ny taranja handball sokajy vehivavy senior. Maresaka iraisampirenena mirongatra ny aretina Ebola ao Ongada amin'izao fotoana izao. Ampolo maro ireo namoniainy misy ny fepetra manokana no raisin'ny tompon'andraiki-panjakana ao an-toerana ifehezana ity aretina ity sy ho fisorohana ny fiparitahana izany. Avitra solondehibe sy manofo Randriamalala. 320 namoniainy ka nisy tamin'izy ireo ny zaza raha 530 no voamarina fa mitondra ny aretina Ebola ho an'ny androany. Hoy ny fampitambaovan'ny ministeran'ny fahasalamana Ougandais.
Nisy ny fanokafana ny toerana lehibe ao amin'ny renivohitra entina hitsaboana ity aretina ity izay mandringana olona maro ao Ouganda. Maro ny olona ny tsy taitra tamin'ity aretina ity ho ny fitantaran'ity olon-tsotra ity. Ankehitriny matahotra ny rehetra rehefa mahita ny fahafatesana ny sesy hany ka manao fiarovana sy mitandrina avokoa. Ity aretina ity dia aingam-pifindra amin'ny alalan'ny fifampikasohana, ohatra amin'izany ny rora, ny hatsembohana sy ny sisa. Mitovy amin'ny endriky ny tazo ihany ny endrika fisehoany, mandoso mivalana, mafana hoditra izay mitondra ny aretina. Maro no mijoro vavolombelona entina nentanina ny rehetra mba hiaro-tena amin'ny fianaka ity aretina ity ao an-toerana. Maro ny toerana mihiboka ao Ouganda ankehitriny isoroana amin'ny fianaka ity aretina Ebola ity. Efa nitapaky ny volana Oktobra teo ny roso tamin'ny fihiboana ny tanàna maromaro ao Ouganda ka tsy afaka mivoaka afa-tsy izay tena manandrara tsy maintsy atao na manjifa sakafo sy fanafody ihany no afaka mivoaka. Toy ny tamin'ny Covid-19 ihany dia fampiasana gel hydroalcoolique na fanasana tanana matetika ary ny fanakatonana ny toerana be mpivezivezo ny fipetrany ho raisina. Tapitra ny fampalalam-baovao tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra dia ny fandarana aona marina sy ny fandarana Global News ireo no arainao avy hatrany. Aorian'izao fampalalam-baovao izao aorian'izay kosa ny horonan-tsary ny MCO mitondra ny lohateny hoe Mon voisin le tueur, ny tena kosa manome fotoana anao amin'ny raha-pitso indray. Avelo maro tompoko.